Tia faly miarabantsika mpanaraka ty fandarana fikarakarana sakafo ty indray. Zavatra ho ataontsika androany dia hena-baolina amin'ny nofon-akoho. Dia reto avy ary ny zavatra ilaintsika. Nofon-akoho efa voasasa, sy voadio dia voatetitetika madinika. Oignon anankiray efa vetivety. Tongolo gasy tokony ho asiny 3 lehibehibe, dia kotomila sy tongolo maitso. Poivre, sira. Itotiantsika izao ary. Sady mitoto miaraka amin'ny hena ny oignon sy ny tongolo gasy. Fikarakarana hena-baolina amin'izay ary tsika afangaro tsara atao izay hifangarony tsara. Dia arotsaka ilay tongolo maitso sy kotomila efa voatetika. Dia asiana sira. Asiana sira sy poivre raha tianao. Anamboatra azy tsika izao. Alohan'ny anamboarantsika azy mila menaka kely mba tsy hiraikitra amin'ny tananao ilay hena izany. Vita izay dia karakara ny fanendasana azy isika. Alohan'ny hanampidirantsika azy ao anaty menaka dia apetrakitsika eto ambonin'ny lafarinina kely izy mba tsy hiparitaka. Mila hena ny azy rehefa hita hoe mamay ilay menaka dia avadika. Analan'ilay izy izao dia ny ahafantaranareo vita ilay izy dia mba manome loko ohatran'ny lokom-bolamena, mendimendy. Vita izay ilay hena-baolina nikarakaraintsika dia mahazo toninana.